Isorana trano to plastic vavy misafidy ny fahitalavitra ma TV amin'izao fotoana ny fampalalam-baovao zao manolotra ny arahaba ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny sehatra toe-karena ny sehatra politika ary ihany koa ny sehatra sosial nazahoana akony avokoa ireo ka dia hoentina aminao isany amin'izany ohatra ny amin'ny sehatra toe-karena ny olana izay mianjady amin'ny orinasam-bato ve amin'izao fotoana izao ny raharaha politika indray dia ny olana amin'ny fametram-pialana fangatahana fametram-pialana fanonganana ny filoham-pirenena zany tanterahana solombavam-bahoaka misy ny fanambarana samihafa Mikasika izay ny sehatra sosial kosa indray dia mitohy hatrany ny fanampiana ny tontolo ambanivohitra amin'ny fanomezana rano fisotro madio ny anokafantsika ny fampalalam-baovao aloha dia ny sehatra politika eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ny HCC amin'izao fotoana izao ny hoavin'ny firenena indrindra ny Mikasika ny fangatahana fanonganana izay tanterahan'ireo solombavam-bahoaka omaly moa nisy ny fanambarana no tanterahan'ireo avy eo anivon'ny HCC izay. Efa mandinika ny antota taratasy samihafa mifandraika amin'ny fangatahana fanesorana ny filoham-pirenena mikambana eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana araka ny nambaran'ny fanambarana navoakan'ny androm-panjakana ity omaly. Nosoritan'ny HCC fa ny 20 Mey teo no voarain'izy ireo ny fitoriana avy amin'ny solombavam-bahoaka mangataka ny fanesorana amin'ny filoham-pirenena. Ho fanajana ny zon'ny fiarovana dia nampahafantarina ny filoham-pirenena ny antony fitoriana ary ny faharoa amin'ny volana Jona nandefa napiditra teo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny fiarovana ny filoham-pirenena amin'ny mpisolo-bava azy. Ny fahatelon'ny volana Jona kosa dia nampahafantatra ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny fisian'ny fiarovana ny solombavam-bahoaka izay nampandana ny fangatahana ny fanesorana ny filoham-pirenena ny mpisolo-bava efatra mianadahy mpiaro azy ireo. Ho fanajan'ny zon'ny fiarovana dia efa nomen'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny mpisolo-bava ny solombavam-bahoaka ny dika mitovy ny fiarovan-tena amin'ny filoham-pirenena. Nomena fotoana izy ireo hanjinika amin'ny fiarovan-tena amin'ny filoham-pirenena ary hamaly izany raha ilaina. Ny HCC izay miantso ny olom-pirenena rehetra mba hiandry am-pitoniana ny fanapa-kevitra avy amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana.